Naneo ny fahavononany amin'ny anoanany ireo orinasa mampiasa ny akora fototra kakao ny avy ao anivon'ny Ministeran'ny Indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina sy ny orinasa madinika i Madagasikara tokoa raha nambaran'ny minisitra no miavaka amin'izay vokatra kakao izay. Ny firenena malagasy manana ny kakao tsara indrindra maneran-tany. Isan'ny fanambarana nataon'Andriamatoa Jules Etienne, ministra Indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina sy ny orinasa madinika io. Ohatra amin'ny famokarana kakao ny any Ambanja izay mahatratra 9,000 taonina isan-taona. Laza ny anoana ity sehatra ity ny Ministera-Pia mba hampiroboroboana ny famokarana kakao. Isan'ny votra izany nandritra ny fitsidiana ny orinasa Chocolaterie Robert teto Soanirany. Tsara ho fantatsika ary tsara ampahafantarana ny malagasy rehetrarehetra fa ny kakao sika ny tena farany tsara eran'izao tontolo izao. Fa tsika ambany ny production sika satria mbola tsy ampiroborobo ny araka le teneninao zay ny resana eto hoe ampiroborobo ny vokatra ao Ambanja satria ao Ambanja ao tena tsara ambolena azy io. Maro ny faritra eto Madagasikara hoe sy fanavakavana ity fa hoe raha araky ny étude efa vitanary zareo manam-pahaizana dia ao Ambanja ny tena tsara. Misy ihany ny toerana sasany fa mety misy biby mihinana an'le kakao fa ao Ambanja araky ny étude zay vitany manam-pahaizana rehetrarehetra momba ny kakao dia ao le izy ka eo zao nijerena le usine tsikato izy miteny azy eo amin'ny 600 tonnes eo ilay fa ahondrana ny ivelany sasany fa tsika moa sy maintsy hampiakatra ny production na ampiakarana ny production ny usine ty zay sy ny usine sasany satria tsara ho fantatra fa misy chocolaterie hafa ihany koa eto amintsika ritmilany io kakao tsika io fa mbola hienjatsika manondrana ny ivelany ihany koa amin'ny zavatra amin'ny matière première zany na zavatra transformé vany ireto usine tsika rehetra. Nampiseho ny fahavononana nanoana ny sehatra ny orinasa ny Ministera-Pia. Nosafidiana tokoa ny Chocolaterie Robert noho izy nahazo ny medaly volamena, volafotsy ary alimo noho ny hatsaran'ny kalitao amin'ny entany. Nandritra ilay hetsika vy Chocolate Show izay nitotsaina tany Londres fa 18 volana Oktobra lasa teo.